herinandro ny fafitoambifolo volana aprily no amin'ny akapobeany zany no tafaverina miverina mianatra daholo ireo mpianatra dia mandritry nio herinandro io no irosoana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Hisy petadrindrina moa eny amin'ny université tsirairay avy ahafantarany ireo mpianatra oviana ny fandoavana ny vatsim-pianarana mahakasika azy fa manomboka amin'ny herinandro ny fafitoambifolo ny volana aprily io zany no apetaka ny petadrindrina ny tetiandro mahakasika an'izay fandoavana ny vatsim-pianarana zay rehefa avy mialatsasatra ireo mpianatra. Vatsim-pianarana 5 volana sy ny fampitaovana moa no aloha amin'izany. Hatretontsika dia tsy manana hoe inona no sakana amin'ilay izy amin'ny akapobeny hoe ahafahana miroso amin'ny fandoavana an'ilay izy. Saingy ao anatin'ny fitantanam-bolam-panjakantsika dia samy malala n'ireo dingana arahana ao anatin'izany. Ankoatran'ireo dinganareo nefa dia ny lisitra izay iasana mihitsy irosoana amin'izay dingana zay no tsy mbola nanana ministera rototo ahafahana zany miditra amin'izay asa izay. Isika miteny zao moa zany dia ny université n'Antananarivo no natonga an'izay liste zay dia eo am-panaovana vérification finale amin'ilay contrôle na doublon ny fitondram-panjakana ahafahana miroso amin'izay engagement izay. Ho an'ny université Mahajanga sy ny université ny Fianaratsoa dia nanatitra n'izany liste zany taty amin'ny ministera ireo université tamin'ny zoma lasa teo izany hoe fa raiky amin'ny 30 volana marsa lasa teo. Ho an'ny université ny Tomasina sy ny université n'Atsiranana dia natonga n'izany liste zany izy ireo omaly alatsinainy fa 3 ny volana aprily. Eo ampiandrasana ny université ny Toliary zany tsika amin'izao fotoana izao zay mbola tsy natonga ankehitriny. Fa ho an'ireo université ny Tomasina sy ny université n'Atsiranana dia mbola misy fanitsiana ka naverina indray mandeha any amin'izy ireo izany lisitra izany ho an'ny fanitsiana vitsivitsy ireo ahafahana miroso. Ny boursier rehetra manerana ny nosy mahazo daholo amin'ny tetiandro hivoaka ny 17 avril dia ny paiement moa zany tonga dia manaraka an'izay tetiandro zay fa ny fandaminana fotsiny no faranany amin'ny 10 semaine ty sy 10 semaine manaraka mandritra n'ireny 2 semaine de vacances amin'ny mpianatra reto. Tokony efa samy natonga zay lista zay moa zareo tamin'ny fepotona nomena dia manana olana amina resaka connexion zareo moa zany no hoe tsy mbola navitany azy ankehitriny fa nomena hatramin'ny rapitso ariva zany ry zareo anenjehana an'izay liste zay mba ahafahana miroso manatratra an'ireo tetiandro ny resahanareo. 5 000 tsika efa nitozana le trimestre 2023 les inscriptions tany amin'ny université dia lasa nisy 25 000 étudiants 30 000 étudiants supplémentaires zany amintsika azo miteny zao ka ao anatin'le nandritra an'izay andro vitsivitsy nanomboka tamin'ny herinandro zay zany no nanapa-kevitra koa ny fitondram-panjakana hoe à partir ny 31 mars tsy misy intsony ny mpianatra tokony miditra namena délai supplémentaire daholo l'université nanajanonana an'le hoe 31 mars 115 000 mpianatra. Dia io zany tsika no manao le vérification araka ny resantsika teo ahafahantsika mijery mety misy doublon mety misy mpianatra double filière satria zany koa misy sady inscrit amina filière anankiray izy inscrit amina filière ray dia matetika izy mieritreritra mahazo bourse anankiroa foana dia regny koa zany ao anatin'le vérification zay ataonay amin'izao fotoana izao.